tenin'andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana raha mbola nomeny antsika indray ny hatroantsika manaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana ity. Raintsika ho filamatra tsara ho tandrovintsika hatrany ny tenin'ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika ary dia ho azy any ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Araky ny Petera faharotoko fahatelo andiny fahavalony. Andriamanitra manangona ny olony. Andriamanitra manangona ny olony. Zany no lohahevi-dehibe izay nompandinintsika nandritra ity herinandro faharoa ny advento izay nibiavintsika ity. Fa tsy sitrak'Andriamanitra ny hahavoy antsika tokoa raha milaza izy hoe manangona ny olony. Fa voasoratra hoe ny amin'i Jesosy efa tia ny azy. Izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Jaona 1:20. Fa efa nanome toky tokoa ny Tompo manao hoe niondrika io Jesosy mihainy mifeko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Jaona 1:17. Ary dia mbola no amafisiny sy anterana zany teny zany manao hoe ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra hoy Jesosy ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray, izaho sy ny ray dia iray ihany. Jaona 1:17. Hatanteraka izany pilano-pamonjena mandrakizay izany no nisairan'i Jesosy Kristy Tompo hitady sy hamonjy ny very araka ny Luka 7:20. Ary rehefa hitany izy ireny dia tsy avelany hiaka fa voriny sy angoniny ao ambalany mba tsy ho fefika na ho voaviraviran'ny fahavalo. Fa maro no manafika ny ondron'Andriamanitra ary izy raha teo manana-pahalemena sy tsy fahatanterahana mba tsy tenenantsika hoe ny mahaondry ny ondry dia izy be fahalemena sy be siasy hanika mora voafitaka sy voaviraviran'ny ambody fahavalo. Ho amin'izany ho amin'ireny ny tompony ondriny kanefa koa ananarany sy ampitandremany azy ireo tsy ho variana na herikerika foana fa mba hitoetra tsara haharitra amin'ny finoana izay efa namonjen'ny tompony azy ka nitenenan'i Jesosy tamin'ireo mpianany ary mbola hitenenana amintsika koa izay manaraka azy sy mino azy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo. Luka 1:20. Koa dia miorena tsara aza miova Koretiana 1:5:20. Fa izay maharitra hatramin'ny farany hoy Jesosy no ho vonjena. Mateo 10:12. Ho avy tokoa Jesosy ary ho avy hakany azy izy dia izay hitany fa zanaka mitoetra ao an-tranony rainy araka ny teny manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevonota
zany hoe zay velona amin'ny fahontana na manao ny ota ho fiainany. Fa ny andevo Jesosy tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva na hitoetra ao mandrakizay, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva na mitoetra mandrakizay, araka ny Jaona 4:4-5. Araka izany no nanomezana ho antsika koa ny afatry ny loi FDB amin'ity andro ity, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, miambena amin'ny fiavin'ny Tompo, miambena amin'ny fiavin'ny Tompo. Dia araka ny voasoratra hoe, dia miomana koa hianareo fa ho avy ny zanak'olona. Luka 2:20-7. Ho avy tokoa Jesosy, mitafy ny voninahitry ny raindry, araka ny tombavaka zay nataony manao hoe, arankehitriny ray ô, mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Jaona 7:15. Fa ny fahatongavan'ny Mesia dia famonjena ho an'izay mino azy, ary fanamelohana kosa ho an'izay manda azy, araka ny tenin Jesosy eo Marka 1:20-21. Indrindra. Ary ny fanjakany dia efa tonga ao anatin'izay rehetra mino azy, araka ny teny amin'ny Luka 7:20-22. Ka miandrandra sy miandra teo ny fiaviny. Ary de toky sy fanantenana lehibe nomeny Jesosy azy ireo, dia izay mino azy zany, ka itenenany manao hoe, eny ho avy faingana aho, amen. Apokalipsy 2:20-20. Fa efa niteny koa izy nanao hoe, fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va, izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rary ny faingana izy, hoy ny Tompo. Luka 2:20-7-7. Fa ny fisehon'ny Tompo amin'ny fotoana fiaviny dia ho an'izay mino azy tokoa, ary maharitra amin'ny finoana azy. Ary dia ho tanteraka amin'izy ireo ny teny faminaniana zay nataony Jaona apôstôly manao hoe, amin'ny anaran'ny Tompo, fantatsika fa raha iseho izy Jesosy, dia ho tahaka azy isika fa ho hitatsika izy dia zay tena endriny tokoa. Jaona 1:7-2. Ary amin'izany ny Tompo dia mahalala ny azy, hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Timoty 2:2-7. Ao narak' zany ny amin'ireo loha hevitra zay no velabelarina teto voasana mandrity herinandro ty mikasika ny lohateny lehibe hoe Andriamanitra manangona ny olony. Voalohany moa dia ny loi FDB zay voatonona teo, Andriamanitra manangona ny olony, dia izay tokoa no programa lehibe zay tanterahany. Fa amin'izany andro zany moa Jehova no anangonako ny mandringa sy amoriko zay noroahina, araka ny Mika 4:4-5. Dia no tsy aivina fa Andriamanitra tonga ho an'ny olona rehetra, satria tiany ny amonjy ny olona rehetra. Dia hoy ny mpanompony, izany no hiderako anao any amin'ny Jentilisy sy ankalazako ny anaranao, araka ny Salamo 4:7, tondroina ety amin'ny Romanina 5:7. Kanefa Andriamanitra dia manavaka ny azy ho amin'ny fanangonany izay tena azo marina, fa ny Tompo isika teo mahalala ny azy, fa tsy hidirana amin'izao fotsiny na hidira-poana, sanatria ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra fa ho an'izay fa vita fihavanana aminy, nanaiky azy ho tompo sy mpamonjiny, nanaiky olona izay manompo azy, ary ekeny ho zanaka mandova ny fanjakan'ny lanitra. Ary mba tsy ho ny sasatra foana tokoa ny Tompo amin'izay fahitany sy nanovany fanekena, dia mamerina ny olona izy zay nisitaka taminy, hiverina amin'indray, araka ny teny manao hoe miverena amiko, dia mba hiverina ho aminareo kosa aho, hoy Jehova tompony maro, teny nataony tamin'ny Israely zany, ao Malaki 4:7-2. Ary satria misy fotoana ny zavatra rehetra, ary efa voafetran'Andriamanitra zany, dia manambara ny soratra masina fa efa mbi akaiky ny Tompo, araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Luka 1:1-3-7.
koa dia miambena amin'ny fiaven'ny tompo. Eny dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona ho izy. Liko toko fa 2:7. Ary satria ho avy tokoa Jesosy ry havana, satria ny teniny tsy mba mamitaka ary ny fiasany dia ho tanterahany tokoa araky n'izay anambarany, dia manao viveriny any Satana fa avalin'Andriamanitra mba handromaka avy eo ampiaratanan'Andriamanitra ary hanaisitra avy eo ambalany ny ondron'Andriamanitra mba ho very tahaka azy. Dia mampitandrina ny tenin'Andriamanitra reo rehetra zay tsy mahalala na miny tsy mahalala azy, anefa koa mampahery zay rehetra efa mino azy. Izany dia amin'ny alalan'ny fanambarana zay nataon'ny Jaona apôstôly manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo dia naharefa eo mahery tany an-danitra aho i Jaona, nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristy iny, satria nahazera ilay mpiapanga ny rahalahy itsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, dia Jesosy zany. Ary tsy nakamamy ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifaliary lanitra sy ianareo zay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Apokalipsy 2:20 sy 20 zany. Raha zo itsika ny fizotry ny tantara dia eo mandrakariva ny fampitandrema ny tenin'Andriamanitra ry havana mba tsy halantsika amin'ny tompo fahitoerana, amin'ny hanana firaisana velona, amin'ny hino azy tokoa. Koa raha nanontany an' Jesosy mpianany na miandro iaviny indray dia hoy ny tompo taminy, mitandrema fandroao isa mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako i Jesosy, hanao hoe izaho ny Kristy ka maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga zany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana mery firenena, ary isy fanjakana hitsangana mery fanjakana, ary isy mosary sy horohoro-tany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra zany no fiandohan'ny fahoriana na fararipiterana hoy ny teny Grika. Mateo 4:4 izany. Ary dia iarahantsika mahita tokoa ankehitriny ny fahatanterana zany tenin'Andriamanitra izany. Ary dia voalazan'ny tompo koa hoe ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro, ary ho ny aben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Mateo 4:1-20 io. Dia nanterany Jesosy io teniny eo raha hoy izy, fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-bo afidy aza dia hovitana. Andiny 4:20 Mateo 4:20 ihany zany. Fa amin'izany rehetra zany dia hoy Jesosy, fa zay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Mateo 4:20. Fa nisy ireo zay tsy nitoetra tsara ka anomezany soratra masina ohatra ho antsika izany. Eo ny amin'ny ireo virjiny 10 dia ireo nanao tsirambina tsy nitaiza ny solika teny aminy, dia tsy inona fa tsy nitaiza ny finoany tamin'ny tenin'Andriamanitra zany, ka raha tonga ny tompo dia nanao taminy hoe tsy fantatro ianareo. Mateo 5:22. Teo koa ray zay tsy niomana nanao ny akanjo fampakaram-badiny zanak'Andriamanitra, dia ireo zay tsy nitafy ny fahamasinana na koa tsy manazy zay masina, koa dia teny mafy nataon'ny tompo ny fanasanany amin'ireo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hafatory ny tongony aman-tanany, dia ary ho any amin'ny maizina any ivelany izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fitrotrehana ify, fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Mateo 4:17-20 izany. Dia misy ny mierikerika tahaka ny vadiny Lota, tsy mahafoy ny fiainana zao tontolo zao, zay feno hosika, tsy fahamarinana, fahalovana ary fahafatesana, ka hatokan'Andriamanitra ho amin'ny fandringanana azy, tahaka ny Sodoma sy Gomora zany. Dia misy raha teo ny mbola variana mikorana manao ny kibo ho andriamaniny, ary dia ho levina vetivety izy, fa ny tenin'Andriamanitra no tsy ho levina, fa mame fiainana mandraka zay kosa
zay mino azy sy mitandrina azy. Ary farany dia mbola misy tokoa indrisy mbola revo manompo fieremana fitiavaka reny zany sy ny fitiavan-tenany zay mamitaka azy kanefa avery azy araka ny teny Jesosy hoe inona moa so azony olona raha azon'izao rehetra izao kanefa very ny ainy very ny fanahany. Dia ampahafantariny tompo azy tokoa fa tsara lavitra ny manompo an'Andriamanitra fa mandalo zao fiainana izao sy ny volany fa zay manondro sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Episteliny Jaona Jaona voalohany toko faharoa andiny fa 7:20 zany. Andeha ry havana fehezitsika zao afatra lehibe ho antsika zao. Tian'Andriamanitra isika dia angoniny eo amin'ny fiangonany eo amin'ny valany eo amin'ny fanjakany. Ary amin'izany dia ho avy tokoa Jesosy. Ho an'izay miandrandra sy miandrandra ny fiaviany dia hoy ny teniny eny ho avy faingana ho. Amen. Apokalipsy 12:22. Evi-dehibe roa ny tondro ny teny ry havana. Ny ray moa dia mazava loatra dia ny amin'ny hoe ny avian'i Kristy indray hakany azy araka ny Tesalonianina voalohany toko fa 4 zany ny 9:20 ka hatramin'ny fa 7:20. Fa ny hevitra raiky io dia hoe Andriamanitra dia akaiky izay miantso azy. Ary tsy fantatra ny fotoana izay iviny, tsy fantatra ny amaliny fa ny an'ny tompo kosa dia tsy maintsy tanteraka ho an'izay mino azy. Koa ho an'ny olona izay mino azy tokoa ary mbola manompo azy dia hoy izy: aoka isikina ny valahanareo sy rehetra ny jeronareo. Aroka ianareo ho tahaka ny olona izay miandro ny tompony raha moa dia avy mifampakarambady izy ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Io dia amin'ny Luka 12:5-7 ka hatramin'ny fa 7:30. Ho an'izay tsy mbola mahalala ny tompo kosa dia hoy ny teniny amin'ny anaran'i Jesosy: mitadiava an'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantso azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny marina hahafo ny heviny. Aroka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 5:20 ka hatramin'ny fa 7. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, koa meteza ry havana ho tadiaviny, meteza ho hitany, meteza ho vonjeny, meteza ho velominy. Dia mandro soa fa malalaka ny fon'Andriamanitra andray izay rehetra manatona azy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ho voninahitr'Andriamanitra izay tia hatramin'ny voalohany ary ho tia mandrakizay ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.